Iverenantsika amin'ity alahady hariva ity kosa ny vokatra teo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka any Madagasikara sokajy division voalohany nasionaly norombany ekipan'ny Fossa Junior Elite Boeny ihany koa mantsy nizany anaram-boninahitra ho an'ny tompon-daka any Madagasikara sokajy division voalohany nasionaly izany atao rin'ny Nibatany ny amboaran'ny Madagasikara ny alahady roa jona lasa teo nanoloanany ekipan'ny Knapsa Sport resin'izy ireo tamin'ny ronoray ekipan'ny ASDMA Analamanga teo amin'ny andro fafito farany ity fifaninanana nasionaly ity lalao izay nendrika famaranana satria izay nivoaka ho mpandresy tamin'ireto ekipa roa reto no nibatan'izany tompon-daka ny Madagasikara izany. Taorin'ny Nibatany amboara nasionaly ny alahady roa jona lasa teo nanoloanany ekipan'ny Knapsa Sportitas dia mbola norobahany ekipan'ny Fossa Junior Elite Boeny indray ny tompon-daka ny Madagasikara taranja baolina kitra. Resin'izy ireo tamin'ny roa noray tokoa mantsy ny ekipan'ny ASDMA Analamanga nandritra ny lalao niendrika famaranana teo amin'ny andro fafito ny THB Ligue des Champions sokajy division voalohany nasionaly natao tetsy amin'ny kianja Mahamasina ny zoma fito jona tolakandro teo. Vao nanomboka 20 minitra nefa ny lalao dia nanokatra ny isa ho an'ny ekipan'ny Serana Mpiara-Manidina Erika. Niezaka nitady ny but de KO taorian'izay ny ASDMA ka nanao fanafiana Sesilany. Voasakany Fabrice Piantsatokazy ny Fossa Junior Elite Boeny hatrany nefa ny andrana nataon'izy ireo. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nanova tetikady Bob Srad Rasonaivo ampanazatra ny ekipa tompon-daka ny Boeny ka napiditra ny sambatra Jean-Yves nanamafy ny fanafiana. Nisy vokan'izany teo amin'ny minitra fahavalo amin'ny 50 sy fahavalo amin'ny 70 rehefa napiditra baolina roa ny sesy ireto lohalarana vao niditra ireto. Ny alohan'ny fiafaran'ny lalao moa dia nisy ny savorivory teny akanjo sy teny ivelany satria tsy nakasitraka ny fanapa-kevitry ny mpitsara ny mpanohana sy ny mpitantana ny ASDMA. Ny aloha io lalao tafiditra amin'ny andro fafito io dia nisy ihany koa ny fionana teo amin'ny ekipan'ny SG Madaitas sy ny FCA Ilakaka Iorombe. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipan'ny SG Bada ho mpandresy tamin'isa 4 noray. Tany votovorona indray dia ny andro ny zoma ihany resin'ny Knapsa Sport tamin'ny roa no aotra ekipan'ny Zanakala FC avy any Matsiatra ambony.